va timpana etni Pasteure BARBIER Christina. Ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Saotranao zahay amin'izao maraina izao mbola nanomezanao anay tombonandro. Pahavelomana hafana miantso ny anaranao ary mbola midera ny atsaranao. Izany indrindra no iderahanay miaraka amin'ireo mponiny lanitra ka ray soanitra manimpofona eo anatrehanao ny fiderana izay sandratra amin'ny anaranao mahery. Jesosy tompo manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manisy teny eto anatrehanao Jesosy. Tsy mendrika tokoa hanona ny anaranao satria dia mpanota. Misaotra tompo malala amin'ny famonjena izay nomenao anay indray fa niarovanao tamin'iny alim-pahafatesana izahay. Makasitraka tompo malala amin'izao fofinaina, fahavelomana, trapamonjena, trabonjy izahay. Nahatratra an'ity maraina ity. Endreny famiripiratany voninahitrao. Ka nasehonao tahaka an'izao masoandro mibalika izao ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao ary ny faharitanao amin'ny zanak'olombelona. Ko misaotranao zahay. Mamela ny elokay Jesosy mamondrafo aminay. Mifona amin'izay rehetra tsy akasitrahanao. Sasombranao madio ny efitra izay mampisaraka anay aminao mpamonjy malala. Mba ahafahana indray mandray ny teny masinao. Teny velona hitondra fiainanao anay. Ka io ny teninao Jesosy amin'ny alalan'ity mpanompo tsy mahasoa. Mamondrafo amiko Jesosy. Fananao mahery ny ombanay tsiriry avy. Ahafahanay tompo mahita ny fahazavanao indray. Amin'izao maraina izao. Misaotra Jesosy. Ny aja sy ny dera ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ry havana. Moa vavolombelon'I Kristy mijoro tokoa va isika. Izany ny lohateny fampaherezana amin'izao maraina izao. Ka jerentsika ny baibolitsika, hosokafantsika ny filazantsarani Kristy Jesosy araka ny Jaona. Jaona 5:20 andininy 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Vavolombelona anambara. Izany no jerevantsika amin'ity maraina ity. Koa mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana momba ampiadanany avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Inona no atao hoe vavolombelon'i Kristy? Ho jerentsika aloha ny atao hoe vavolombelona. Ny vavolombelona dia olona nahita sy nandre zavatra ka nitadiavina aminy dia ny ilaza ny marina. Tsy misy latsaka na tafahoatra izay hitany sy reny. Raha tsorina dia izao, olona mampahita sy mampandre izay efa hitany sy reny. Ary toy izany ny vavolombelon'i Jesosy. Tsy maintsy olona nahita sy nandre an Jesosy. Dia Jesosy ara-tantara no hitany. Jesosy ilay teny tonga nofo. Nonina tamintsika. Ny asa, ny teny, ny jaly, maty mba hamonjy antsika ary nandresy ny fahafatesana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka izany fitsanganany tamin'ny maty izany dia efa mitana tanteraka ny asa-panavotana izay azahoany mpanota iray mibebaka ka azahoany famonjena. Izany hoe azahoany famelan-keloka, fahamarinana, fihavanana, fiadanana, fiainana mandrakizay. Izany no famonjena vitan'i Jesosy ho an'ny olombelona. Famonjena feno dia feno, maharitra, mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Ary izany indrindra ry havana no ilana vavolombelona hanambara
izy ary no azo atao ekena ho vavolombelon'i Jesosy. Ny vavolombelona hoy ato etsy aloha dia olona nahita sy nandre zavatra marina izany, kanefa raha ny amin'ny Jesosy dia tsy ampy vavolombelona hanambara azy ny hoe nahita sy nandre azy fotsiny. Eny, tsy ampy izany. Efa mpianany nahalala azy ara-nofo. Tsy ampy izany. Tsia. Satria mantsy maro tamin'ny mpiarabelona taminy no nanana izany tombontsoa izany. Kanefa izao tsy tonga vavolombelon'i Jesosy daholo. Jereo ange ny 12 lahy, ny mpianatra, ny apôstôly. Tsy izy ireo va no ny fanerasera sy ny fankatia indrindra tamin'i Jesosy? Moa ve dia vavolombelona avokoa izy rehetra? Moa vavolombelon'i Jesosy va Jodasy ilay namadika azy? I Petera izay nandà azy intelo ary ireo namany izay nandositra azy teo ambava-loza? Zao kosa nefa, taty aoriana ireo mpianatra ireo. Zay izy vao tonga vavolombelon'i Jesosy, afa-tsy ilay natsoiny hoe zanaky ny fahaverezana, dia Jodasy izany. Fa nahoana izy taty aoriana no lasa vavolombelona? Satria ry havana, no ny asan'ny fanahy masina, araka ny teny fikasana nataon'ny Tompo taminy hoe fahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Efa nandray ny fanahy masina ny apôstôly ry havana, vao tonga vavolombelona. Feno fahasoavana sy hery ary fahasahiana araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 5:7. Ny vavolombelon'i Jesosy ary dia izay mahafantatra an' Jesosy noho ny fitarian'ny fanahy masina, sady manana firaisana lalipaka sy mitohy amin' Jesosy. Tahaka ny sampana sy ny voaloboka dia ny olona itomoeran' Jesosy sy mitoetra ao aminy. Voalazan'i Jaona izany any amin'ny toko 5:14. Ka raha tsorina dia izao, ny vavolombelon'i Jesosy ary dia ianao ry mpiaino malala, izaho ny kristianina. Ary izany dia manondro antsika rehetra izany, izay vita batisa ho amin'ny anaran'ny Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, sady mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ry havana malala, vavolombelon'ny kristiana isika e. Ka tsy aro izany lalandavantsika ka ho faly amin'izany ary isaotra ny Tompo isanandro isanandro. Inona no antony nanendren'i Jesosy vavolombelona? Ny nidinan' Jesosy tety an-tany mantsy dia ny hamonjy ny mpanota. Ary izy dia mitoetra ho mpamonjy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Koa ny vavolombelona dia ho mpanambara an' Jesosy amin'izao tontolo izao, izany hoe amin'ny olona rehetra tsy mino, izay mitoetra ao amin'ny maizina sy ny tany lonaky ny fahafatesana mahonena, ka anjakany ny aiziny ota ary tsy misaina ny any ambony. Ireo tsy manana fanantenana, ireo izay mahonena ka andevozy ny filan'ny nofo, ka tsy mikatsaka afa-tsy ny fahafanaretana amin'izao fiainana izao, dia ny arena izany, ny voninahitra, ny fijerijejona, ny filalaovan-dratsy, ny fijangajangana, ny fimamona, ny fangalara-badin'olona, ny zavatra maro samihafa rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahonena izao tontolo izao, satria ry havana ratsy dia ratsy ny asany. Fankahalana an'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Romanina 5:7. Ary izany fankahalana an'Andriamanitra izany dia tonga teo amin'ny faratampony sy mahizy azy indrindra tamin'ny nanombohany an'ilay masina, dia Jesosy Kristy Tompo tamin'ny hazo fijaliana tao Golgota. Eny ry havana, ambaraka ankehitriny aza dia mbola mankahala an'i Jesosy sy ny mpianany izay mpanaradia azy.
izao tontolo izao. Satria nahoana? Satria tsy fantany manko ny iray, tsy fantany mantsy Jesosy. Ka ny adidin'ny kristianina ry havana dia nanendrena antsika ho vavolombelony dia tsy ny hitsara izao tontolo izao kosa, tsia de tsy, fa ny hampafantatra azy ny amin'ny Kristy mpamonjy an'izao tontolo izao, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka tonga amin'ny fahalalana ny marina. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahaefatra. Ny marina dia ny tenin'i Jesosy, ny fampianarany, ny fitondrantenany. Ny marina dia Jesosy tenany mihitsy, izay mahalala izany mantsy dia hahiratra ny masom-panahiny. Ka hino an' Jesosy izy izay fananganana ny maty sy ny fiainana. Ahoana ny fomba fambaran'ny vavolombelon'i Jesosy? Ny fanambarana marina dia izay mampahita aho, araka ny voalaza tetsy ambony, sy mampandre izao tontolo izao an' Jesosy. Ary adiditsika araka ny mahavavolombelona tsika no manao zany, satria Jesosy no ilainy izao tontolo izao. Maty mantsy noho ny tsy fahalalana an' Jesosy izao tontolo izao, maty amin'ny ara-panahy izany. Kanefa kosa velona izy raha manana azy. Zany nahatonga an'i Ziona nilaza hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala, mba azonao an-tsaina va? Azontsika an-tsaina va izany halala ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao zany? Ny zanan'ilay tokana no nomeny hamonjena azy koa mianara. Eny, mianara amin'ny apôstôly Paoly isika, ka hilaza tahaka azy. Hoy mantsy ho apôstôly Paoly hoe raha ny lohabavy izy, loza kozy raha tsy mitory ny filazantsara aho. Korintiana voalohany toko 7:9-10. Tsika koa lozantsika raha tsy mitory ny filazantsara isika. Lozanao ry fiangonana raha tsy mitory an' Jesosy izao sy anao. Ry vavolombelona, andao torintsika Kristy. Aoka izy no asehontsika, ka miesora mihitsy aloha isika. Andao asehontsika amin'izao tontolo izao Kristy. Asehontsika amin'ny toritentsika, asehontsika amin'ny fomba mampanaontsika, ny fitenitsika, ny fitondrantenantsika, ny fitafintsika, na aiza misy atsika. Aoka Jesosy be fity sy be fiantra, lohan'ny mpandefitra, sakaizany mpanota kanefa kosa mankahalaota, no hitan'izao tontolo izao amin'ny tenantsika, ka hiainana tahaka ny niainana isika, ary ho tia tahaka ny nitiavany. Ny fananantsika fitiavana mantsy, izany de izany ihany, ary tsy misy afa-tsy izany no haneken'izao tontolo izao fa vavolombelon'i Kristy tokoa izao sy anao. Ka inony ny fambarantsika, ary dia ho tapa-kevitra izy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hanomana ny fomam-panantsika isika ry havana. Efa akatoko ny ankalazantsika ny Pentekosta, itsika dia nilatsahany fanahy masina tamin'ireo apôstôly. Engany ka zany fanahy masina latsaka tamin'ny Pentekosta izany, hamangy ny foditsika tsirairay avy tokoa. Ahafantarantsika ny marina rehetra ka ibebahantsika, ahatonga antsika tokoa ho vavolombelon'i Kristy, n'aiza misy atsika, ka andehanantsika amin'ny fahasahiana sy amin'ny fanetretena. Hitory an'i Kristy. Kristy izay tian'izao tontolo izao. Mahereza ry vavolombelon'i Kristy malalo. Mahereza indrindra. Fanahin' Jesosy Kristy tompony. Ampianatra antsika mandrakariva ny marina rehetra.
ahafahantsika tokoa mandeha mifanaraka amin'ny sitrapony Jesosy Kristy dia mba ho voninahitry ny ray ane antom-pisitsika amin'izao fiainana izao ka hitomantsika fanahy be da be ao amin'ny fanjakany sy ny lanitrany. Saotra Jesosy ho tahiana izany teny izany, ahasoantsika hijoroantsika manjakariva amin'ny mahavavolombelon'i Kristy antsika amin'izao fiainana izao. Azy irery ny voninahitra atsika kosa ny fahatahorana ny Kristy. Alleluia, amen. Ivavaka isika. Jesosy malalako, mankasitraka Tompo, mankasitraka Tompo. Ny fidiananao anay ho vavolombelonao. Asan'ny lanitra anie zany Jesosy, kanefa dia ny adalan'izao tontolo izao tokoa no fidinao hampahiratra ny hendry. Saotra Tompo malala, mamindra-fo aminay anefa satria dia tsy mendrika ny vavolombelonao tokoa zahay. Betsaka ny kristianina Tompo tsy maneho an'izany fitiavanao izany ka mbola miaina koa ao anatin'ny aisiny. Ka izany mahatonga an'izao tontolo izao ny mbola tsy mety resy lahatra noho ny aminay Jesosy malala satria tsy mety ny fambaranay, tsy mety ny fomba mampanaonay ka tsy maharesy lahatra azy ka aleo ny mbola mitoetra ao anatin'ny aisina. Fona Tompo, mifona tanteraka Jesosy. Raha aminay izany maheno an'izany filazantsaranao dia mangataka famelan-keloka Tompo, mamela reny elokay Jesosy, mamindra-fo aminay. Amin'izao sisa zao kosa ilay fanahy ny fahamarinanao, hitari-dalana anay Jesosy, hitarika anay amin'ny marina rehetra, ka hatonga anay koa Tompo ho tena ho vavolombelonao, hanambara ny fahamarinanao, ary dia mba ho hitantaratra ety aminay tokoa fa tia aminay ianao Jesosy. Araka ny voalazan'ny apôstôlinao hoe tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Eny Jesosy dia ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehanao, ny lela rehetra hideranao satria ianao rery no mpamonjy an'izao tontolo izao. Saotra mpanjaka, saotra Tompo, ho derany mandrakizay ny voninahitrao. Raiso ny fitahiana, ny tsodrano ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray no lazainy amintsika tokoa hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo no tenenany amintsika tokoa ampoanao ny fahasoavako. Ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ameno ny fo sy fanahintsika. Oka tanteraka amintsika ilay tenin'ny Tompo hoe moa tsy efa nandidy anao va aho, mahereza ary mahatanjaza matahotra ary mivadi-po, fa momba anao aho, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Anaka hoy ny Tompo, atolory ahy ny fonao, ary dia mandehana amin'izao herinao izao. Ho anao kosa mpamonjy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, anao ny haja, ny saotra, ny dera, ny hery, ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Fa ho anay mpanomponao vavolombelonao kosa ny fatahorana anao, ny fandehanana mifanaraka amin'ny sitraponao, ary ny fitiavana anao amin'ny fonay manontolo, ny fananay manontolo. Alleluia. Amen.